Ary magnantsika ny fotoana amin'ny tiariva ity dia ny fantanjahantena eo anivon'ny fiarovam-pirenena na anivan'ny tafy bahoaka izany dia ny COSFA ny marimarina koa ny alatsinainy teo dia nakasitraka ireo mpilalao mendrika atao amin'ny COSFA izay nitarihan'ny ministra tompon'andraikitra na ny ministry ny foloalinday zany nanolotra mari-pakasitrahana ho an'ireo atleta rehetra mendrika nandritra ny taom-pilalaovana 2022. Nakasitraka ireo atleta mendrika ho an'ny taom-pilalaovana 2022 ny teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena na ny COSFA. Misy 300 eo ny atleta eo anivon'ny COSFA ka ny 10 tamin'ireo no mendrika nandritra ny faninana-pirenena natrehany sy ny fifaninanana iraisam-pirenena. Soldat de deuxième classe, Rakoton Poulignagna, champion de Madagascar, rugby. Steve Harris, champion de 12e édition Jeux des îles de l'Océan Indien, 40 athlétisme, 4%. Soldat de deuxième classe, Bélange Sylvain, champion de 12e édition Jeux des îles de l'Océan Indien 2019. Soldat de deuxième classe, André-Citoyen Eric Herman, champion d'Afrique, haltérophilie catégorie senior, moins de 55 kg. Soldat de deuxième classe, André Malala, bienvenue. Pour Placan Madagascar, à ton Sempul Suralivo, 48. Ndematua, Rasonia Ftahina. Ramatua, Sra Ramatua, Rasonia Ftahina. Pour Placan Madagascar, ton Sempul Suralivo. Fakastan, le général Rakutirina Richard, ministre du Fiarovam-Pirenena. Arakidit Panzakana. Laranafa, Fitam Siful. Telo amby telopolo mizato sy arivo tamin'ny 7 septambra 7 sy mizato sy arivo momba ny fitsipika ambampifehezana eo amin'ny foloalindahy sy ngany manokana amin'izany andininy faharoa amby telopolo dia mankasitraka anao adjudant Randray Narson Rija Patrick matricule 87 724 race zay entraîneur amin'ny COSFA no nitoetra sy fietrika mendrika nasehonao nandritra ny fiatenany championnat de Madagascar gold top 20 saison 2019 taranja rugby ka nandrombahana ny medaly volamena. Nandritra ity lanonana ity ihany koa no nanolorany général Rolando ny trophée mahery 24 izay azon'ny ministry ny fiarovam-pirenena teto anivon'ny vondrona matv. Andriamato ministre manolotra anao ity amboara ity mato tonga izao zahay lasa champion ary mendrika anatin'ny club Madagascar nohon'izay be indrindra nataonao tamin'reto atleta reto ary teny Tomasina ihany moa zany hoe tsy laly posy ministre ray matoa zay tonga ohatr'izao ka voninahitra anay manolotra reto reto. Nanome toky ireo mpitarika isan-taranja eo anivon'ny COSFA fanao ny tsaratsara kokoa hatrany izy ireo hiaro ny voninahitry ny ministeran'ny fiarovam-pirenena amin'ity taom-pilalaovana 22 ity. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompolasy tompoko vavy no hametrahana ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny an'ito izao indray. Isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Veloma tompoko.